zay nambarako hoe ho an'Andriamanitra iny dia nataontsika famezana voninahitra azy ka raha mbola mety mitiafa farazay mafy farazay mafy farazay mafy. Halleluja. Miara-patsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tokasoa ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity ianareo. Engany ka ny fatokavanao ato dia atsapanao zany atao hoe Andriamanitra tia ianao. Marina fa mandalo olana ianao, mandalo ady, mandalo zavatra sarotra, fa engany ao anatin'izao fanompo-pivavahana ataontsika izao dia hoe ny fanahinao fa tena tianao Andriamanitra ka matokanao tsy mitanolika tsy kivy fa manana fanantenana hoe ao amin'Andriamanitra mandresy ao. Ianareo ane tokantrano ihany koa zay manaraka zao fotoam-pivavahana izao dia afaka ny atsapa zay tsapana eto ianareo ka dia arabaina ihany koa zany ianareo any tokantrano any. Andeontsika hivavaka ka ametraka ny fotoan'androany eo am-pelatanan'ny Tompo mba ho tariny fanahy masina isika. Apetrao eo amin'ny fonao tananao. Ranay eo misotranao zahay fa nomena tompon'andro avelomana iainana ary etsehana ary nataonao tonga somatsara eto amin'ity toerana ity mba nompanao. Fonina aminao zahay mba tsy anao fampona saritsary mpivavahana fotsiny ihany na saritsary mpanompoana fa tena anompanao amin'ny fonay rehetra izahay. Eo an-tananao ny fiainanay Andriamanitra, eo an-tananao ny fiainanay Andriamanitra ka dia misaotra sy makasitraka amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amen. Resaka mpitiavan-tanana ny mpitarika fidiarana tompoko. Raha hitehaka ihany sika dia mpiafa mafy be voninahitry Jesosy. Halleluja. Halleluja. Niterany aja ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ny fiadanana kosa ny famindram-pony ny fahasoavany ho amintsika sy ny ankonantsika. Amen. Dia mbola mamerina ny fiarabanantsika rehetrarehetra ihany natratra soan'izao androandroan'izao indray tsy ho adinina ihany koa miarabantsika rehetrarehetra izay manaraka any amin'ny tambazotra any ianao ilay mpino matoky dia mino marimarina koa fahatoky aminao koa Jesosy. Amen. Dia andao ary tsika tompoko hitsangantsika hideran'Andriamanitra tsika hanandratra azy tsika hanome voninahitra azy isika. Jesosy Kristy izy no lalana sy fiainana ary fahamasinana. Tsy maintsy manantona an' Jesosy ianao raha te hanana izany fiainana izany. Sa tsy izany ve? Ny fisaorana, ny fiderana, ny fiankohofana dia fanomezana voninahitra an'Andriamanitra izany. Raha tonga eto anao androany mino marimarina fa tsy tonga nitady olona ianao na tonga hoe hitady pastery ianao fa tonga ianao hanandratra an'ilay tompon'ny tompo ilay mpanjaka mpanjaka. Amen. Dia izay moa izany tsy sasatra foana manentana anareo hoe raha hidera ihany tompoko dia andao hoderantsika mifotsika ray manontolo Jesosy satria efa eto izy mendrika azy ny dera, mendrika azy ny voninahitra. Aza atao fombafomba na fahazarana fa alay fisairatsara mihitsy hoe le mpanjaka le tompony tompo le mpandahatra ny zavadrehetra no derainao eto androany dia azo atao fombafomba izany fa ataovy amin'ny fonao ray manontolo mihitsy fa ho hitanao ianao misaotra manandratra manome voninahitra an'Andriamanitra izy kosa mandamina izay zavatra tokony halamina eo amin'ny fiainanao. Sa tsy izany ve? Jesosy Kristy ihany izy ihany no manana fahefana manasitrana ny aretina rehetra. Amen. Jesosy Kristy ihany izy ihany no manana fahefana mamela eloka rehetra. Amen. Ka noho izany dia andao ho ataontsika ao anatin'ny hira izany hoe misaotra anao izay Jesova
ianao le mpamela heloka ianao le mpanasitrana dia ataovy amin'ny fonao ray manontolo ange fa hitanao zany fidiran'Andriamanitra tsy ahitra eo amin'ny fiainanao zany na ho aritsika tompoko.
eto a andriamanitra be fitiavana izy mety nisy fotoana tokoa ny ange noho ny nataontsika noho ny nataoko a na tonga ny fiainantsika ohatr'izao kanefa dia andriamanitra tsy nijery an'izany fa rehefa nitotika ianao a niverina taminy a dia izy le andriamanitra tsy mbo mandatsa zany tsy mitanisa alahelo zany tsy mitanisa heloka zany izy fa niraisiny tamin'ny tanam-pitiavany zasy ianao zay nle mahandriamanitra maha izy rery ihany ny olona raha ohatra mety nanaovanao zavatra mety mamelanao ihany izy fa mety ho avy fotoana dia tadidiny foana iny fa ny andriamanitra rehefa nibebahanao teo anatsehany ka tsy hiverenanao tsony a tsy mandatsanao zany ny andriamanitra ao ka izany ny andriamanitra hivavahantsika eto andao hiverina zato sanjato eo amin'andriamanitra indray fa izy rery an'le fitiavana sainitsainao ange zany fitiavana ianao zany ny zanany lahy tokana mihitsy nomeny atsika movy tsy homeny atsika maimaim-pona koa ny zavatra rehetra hitany ange ny zavatra manahirana anao io e fa dia raha fotsiny izy amin'ny fonao ray manontolo a dia izy a hanao izay tiany atao amin'ny fiainanao
toetra sy be famindrampo fitiavana mandevonay ay izany no itiavany ay fitiavana toetra sy be famindrampo fitiavana mandevonay ay izany no itiavany fitiavana toetra sy be famindrampo fitiavana mandevonay ay izany no itiavany tsy mba namboamboarina zany fa fitiavana tena fitiavana tsy hay hoe ahoana ny anambarana an'izany fa fitiavana mbola veriko ihany hoe tsisy olombelona afoy ny ainao anao zany fa Jesosy rery ihany anefany any nafoy ny ainao ho antsika dia noho izany raha tianao tanteraka eo amin'ny fiainanao daholo ireny zavatra efa ny irairaintsika teo reny hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia amin'izao andro farany izao tsy vitantsika rery miatsika an'izao fiainan'izao fa ndao zasainao angataka ny fanahy masina ny fanahy masina no hitahiry anao ao anatin'ny fitiavana ny fanahy masina ny hitari-dalana anao amin'ny zavatra rehetrarehetra na eo amin'ny fanompony zany na eo amin'ny asa fivelomany zany na ny androm-piainanao ray manontolo fa rehefa eo zany fanahy masina zany dia azo antoka zato isan-jato fa na inona mety mandalo na inona mety zavatra miseho dia ianao ilay olona hifikitra hatrany hatrany hanaradian'i Jesosy ary tsy hoveran-jara anao fa raha tonga ny fotoana dia zasainao niakatra hitsenan'i Jesosy any aminao ka angatao foana ny fanahy masina azadino manolotra ny tenantsika isan'andro eo anatrehan'i Jesosy eo anatrehan'ny fanahy masina eo anatrehan'ny zanaka fa rehefa manana an'izany fanahy masina zany tsika dia afaka mandeha lavitra dia andao mbola ho atsontsika misimisy kokoa eto amin'ity toeran'ity zany fanahy masina zany hoe fenoy amin'ny osotrao zay Jesosy tena mila zany osotrao zany zay tokoa hoentinay mamaky vaky an'izao fiainan'izao mila zany fanosoranao zany zay Jesosy hoentinay manao ny asa fampona senonao anay mila zany zay tokoa amin'izao andro farany zao fa rehefa ny fanahinao masina tokoa miaraka aminay dia efa voasoratra ao anay fandresena fenoy amin'ny osotrao zay Jesosy fenoy amin'ny osotrao ny olonao zay tonga eto eny fa na dia ny manaraka any atokantrano zay zao toerana misy azy Jesosy dia afa afaka andray an'izany fanahy masina zany fenoy misimisy kokoa zay fa mila le herinao sanandro zay tompo dia mila an'izany miandry anao zay Jesosy Yeah.
avelatsika andreny zava-maneno dia anao kosa hivavaka ianao inona lay etaetaponao inona lay fanoriny fonao ararotiny fanatsihan'ny fanahy masina amin'izao fotoana izao aza velanao andaly ty fotoana androany ty a fa androany ny fotoana mety indrindra dia sokafy mihitsy ny vavanao inona lay tianao tanjona tianao atongavana amin'ity taona ity inona lay zavatra mbola andrandrainao amin'i Jesosy fanasitranana ve vahaolana ve tsy fantatro fa samy manana ny azy tsika dia sokafy teneno efa eto Jesosy sy ny fanatrehana eto ny fanahy masina hanatanteraka an'izany aza ferana izy fa teneno 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 zay riny fonao fenoy amin'ny osao zay Jesosy atsaka ny tananao aoka tsapa fa eto aoka no tena tsara ho an'Andriamanitra ianao avelitsika fara fenoy amin'ny osao halleluja eto anao tompo eto fanatrehanao Andriamanitra ndreto izay anompanao anome voninahitra anao ary mana finoana izahay fa ny herinao dia walatsaka ho aminay amin'ity androandroany ity dia andao angina ataontsika rehetra apetrao amin'ny fonao ny tananao aoka anatrika ny sedra fiandriana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny mpasahina ianao aoka anatrika ny seza fiandriana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny mpasahina ianao aza manaiky milony divoly na mpangaina ianao fa noho ny amin'i Jesosy sy efa maty nitondra ny fahotantsika zanak'olombelona noho ny amin'i Jesosy sy efa nitsangana tamin'ny maty ary nampiakarina ho any an-danitra dia mifona ho antsika izy ao amin'i Jesosy tsy misy intsony fanameloana na fiampangana efa noa marinina iny mamaim-pony anao aoka natrika ny sedra fiandriana fahasoavan'Andriamanitra amin'ny mpasahina ianao inona ny tianao resanao amin'Andriamanitra androany ilaza amin'ny vianao fa anompo azy hatramin'ny farany lazao zany fanirianao zany misy olana ve amin'ny fiainanao dia hoentinao eo anatrehany lazao zany fanirianao zany sanatria ka marary ve anao ary efa tsy hainao intsony zay tokony atao satria mandraka ankehitriny mbola marary ianao aoka nantona ny sedra fiandriana fahasoavana amin'ny mpasahina anao lazao amin'izany aretina izany zay rehetra anatona an'Andriamanitra androany satria mino izy fa misy satria mino izy fa mpamaly soa ho an'izay mitady azy Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy mamototra teny aho ho ilon'Andriamanitra vavaka ianao ho efain'Andriamanitra fanirianao amin'izao fotoana izao dia efa misy kasika manokana ataon'Andriamanitra amintsika karazana famantarana iny fa iainy vavaka ataontsika rehetra zao Andriamanitra andao ary vavaka tsika arak'ilay nambarako teo samy mivavaka amin'ny fony manontolo samy mivavaka amin'ny fony manontolo tena sokafa amin'ny vavanao tena sokafa amin'ny vavanao halleluja halleluja
anefa ny irinao Andriamanitra androany a ka dia aza manaiky apakainy divolina milohany anefa ny irinao Andriamanitra ho anareo ane tokantrano inona zavatra irinao amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy raha hivavaka ianao amin'izao ora izao raha hivavaka ianao amin'izao ora izao dia ho efan'Andriamanitra fanirianao tonga mirakla ho anao le izy satria ho tanteran'Andriamanitra fanirianao lehibe ny Andriamanitra ivavahantsika ary miasa fomba mahagaga izy androany Halleluja Halleluja mangina indray sika Andriamanitro mijoro eto anatrianao aho amin'izao ora izao manao fifonana ho an'ireto fiangonana ireto sy ireo izay manaraka an'izao fampoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny YouTube na Facebook na amin'ny alalan'ny fahitalavitra amin'ny anaran'i Jesosy izay zavatra nentin'izy ireo taminao teo ataonao tanteraka amin'ny fiainana mino izay voalazanao mantsy aho ka dia masamy teny mino izay nambaranao aho ka dia masamy teny ho tanteraka amin'ireo olon'ireo ny zavatra niriny nentiny taminao teo ka dia misaotra anao sahady aho misaotra 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 anao Andriamanitra mbola norika alohantsika ihany isika hira avo indrindra ianao izay no hiaransika manao amin'izao ora izao akipiana nefa ny masosika rehetra amen misaotra Tompo misaotra Tompo manana finoana f'Andriamanitra avo indrindra ny Andriamanitra ivavahantsika setipontsika kararina raha ohatra ka hiatanina isika mba hisaotra azy hidera azy ame voninahitra azy tsy misy Andriamanitra hafa tany aloha tsy misy akeo Andriamanitra hafa ankehitriny ary tsy hisy Andriamanitra hafa andimby azy lay mandrakizay izy lay izy hatrizay ka ho mandrakizay izy aoka iakoka ianao aoka iakoka ianao amen misaotra Tompo
akipy ihany ny masika rehetra ary apetrao eo amin'ny fonao ny tananao. Ny faniriako indray zany zao dia ny sitrana anareo rehetra izay marary manarika an'izao fampompivavahana izao. Ko amin'ny anaran'i Jesosy vavaka aminao Andriamanitra mba ho sitrana ny marary. Hoetseko ny famezam-pahasoavana menao ahy dia ilay famezam-pahasoavana manasitrana. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay rehetra marary manarika an'ity fotoana ity, naretina ino esoriko amin'ny anaran'i Jesosy, esoriko amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga dia miala fivitosana, miala fanetainana, miala amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina. Ry fanamafarofy lasanareo mandeha tsy sady mbola ipetranareo amin'reto olona ireto. Raisy fanasitranana efa sitrak'Andriamanitra ny anasitrana anao. Olo efa aminanina nampitondrainy any Jeremia-paminany, indro tanterahako ny fanasitranana anao. Tanteraka aminareo anie zany. Apetrao amin'ny fonao ihany tananao. Anisan'ny zavatra fantatro fa irianareo ary iriko ihany koa dia ny atoganareo tena hotaina be anina fiainana mety amin'izao 3 volana mialohan'ny amarantsika ny taona izao. Matoky fa ho ataon'Andriamanitra izany satria efa nanao fianianan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama fa hotaina i Abrahama sy ny taranany. Ary isika rehetra izay fa nino an'i Jesosy na nirain'i Jesosy dia faneken'Andriamanitra ho isan'ny taranak'i Abrahama. Noho izany ho amarin'Andriamanitra izay tenin'izay fa ny fanaratsy manao sakana zany tsy ho tanteraka. Mikiala amin'ny anaran'i Jesosy, mikiala lasa ry fanampanao sakana, lasa nareo mandeha fa zao fiangonana zao mendrika ny hotaina sy ho ambininy tahaka ny Abrahama. Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy hotaina tahaka ny Abrahama avokoa izay rehetra faniriko zany Andriamanitra. Volona aminao alefa ao rehefa tahina sambinina izy mba tsy avonavona na irere na sanatria andahoanao indray, anamaivana ny fanomponanao. Volona aminao mba tsy ho zany zao fiangonana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo, amen. Zay rehetra mino dia angatako hiteka mafy an'Andriamanitra, angatako hiteka mafy an'Andriamanitra rehetra mino. Alleluia. Samiary makatoerantsika tompoko. Angatako ianareo izay narary hitsapany tenanareo. Azo antoka fa sitrana ianao tamin'ny alalany vavaka teo. Tsapao ny tenanao. Taiza hoaiza le fatra marary, nisy fivitosana ve? Tsapao fa Andriamanitra manasitrana. Angatako ianareo izay narary kanefa sitrana mba nangatana tahaka izao. Raha nisy tamin'ireo narary ka sitrana amin'izao fotoana izao, atsangano tanana. Misy anankiray ihany mitazako manangatanana. Misaotra ny tompo isika ny amin'ny marary ray sotran'Andriamanitra. Ary raha misy fianakaviana ankonanao any atokantrano any marary, teneniko amin'ny anaran'i Jesosy, tongany ny fanasitranana izao, tongany ny fanasitranana izao, tongany ny fanasitranana izao. Alleluia. Ndao tsika iroso hitondra ny fanatitra indray amin'izao fotoana izao aoka anome ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, aoka anefa ny ampahafolokarenanao ianao, fa lalam-pitahiana ho antsika fiangonana izany rehetrarehetra izany. Tsy efa hainareo ve ny tenin'ny Baiboly, tenin'i Jesosy, liko toko 9, 2:30.
ahoana ho izy mazava-be ny voasoratra omeo dia maninona omeny anareo ary ny mampahery a fatra tsara sady ahitsana no afatratr'Andriamanitra ka mihoatra no izay efa nomenao no omenanao. Alleloia. Mino an'izany ve ianareo? Manomeza ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra eto ny ampahafokarena. Mbola nao iry isika rehetra ao anatin'izany rehetra izany. Manosa antsika tompoko.
amaky baiboly isika tenin'Andriamanitra efa nivakiako taminareo imbetsaka izy ity ka arao tsara le voasoratra Isaia 40 andiny voalohany faharoa fatelo Isaia 40 andiny voalohany faharoa fatelo mitsangana ianareo fiangonana RHEFI eto Androndrakely Andriamanitra no miteny eto mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitra Jehova efa miposaka aminao andiny faharoa hoy Andriamanitra indro niaisina manarona ny tany ary ny espito manarona firenena rehetra fa raha hitsangana ianao raha aneo ilay fahazavanao ianao dia zao no toan'le teny fa aminao kosa no impisany Jehova ary aminao ny sehony voninany ary firenena ny olona maro zany manatona ny fahazavanao ary ny mpanjaka makeo amin'ny famirapiratany fiposanao toisana lefa makina teny atao amin'ny boky Matio 5 andiny 70 ianareo no fahazavana zao tontolo zao ianareo fiangonana RHEFI Androndrakely no efa nataon'Andriamanitra ho fahazavana ity zao tontolo zao ity amen tsy azo ofenina zay tanàna miorona tapitendrombohitra ary koa tsy misy olona mandrindra jiro ka mametraka azy ao ambany vata famarana fapetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano zany aoka zava eo masiny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany ny asa soa ataonareo ka ankalazany ny rainareo izay ny an-danitra halleloia ny afatra sain'Andriamanitra entiko ho anareo amin'ity androandroany ity dia afatra manentana anareo rehetrarehetra isam-batany olona toka eto na iza mba handeha zany hoe mila miala eo amin'ny toerana zatranao ianao mila miala amin'ny toerana zatranao ianao mba handeha anafaka ny olona zay mbola mitoetra ao anatin'ny famaizinana mila fanafana aingana matsy reny olona ao anatin'ny famazinany ireny hoy ny Tompoandriamanitra no zany manentana anareo aho ekeo vetrany ny tenin'Andriamanitra ekeo vetrany ny baikon'Andriamanitra andotsika rehetra iaraka nanapa-kevitra anala ny olona ao anatin'ny famaizinana amen araka ny voalaza baiboly matsy lay voalaza amin'ny Isaia 40 andiny faharoa teo fa ao anatin'ny famaizinana zao tontolo zao nanomboka tamin'ny fotoana zay nahalavo na voafikana andeha Damasefo satria notafian'ny devoly tao amin'ny sahidena zareo dia nanomboka tamin'izany no nisy famaizinana teto ambonin'ny tany ary nanomboka tamin'izany ihany koa dia tafatoetra tao anatin'ny aizina ny fanahin'ny zanak'olombelona fa saiky amin'izao valinandro misy antsika zao amin'izao taonjato faraika amby 20 taona 2007 zao dia miamaizina ny tany hainao miamaizina ohatra ny laza hoe teo aloha mbola nisy nangirana ihany fa amin'izao fotoana zao tena miamaizina ao anatin'ny famaizinana tanteraka ny fanahin'ny olombelona velona eto ambony ty tany ity
tena marina be hoy aho lay Isaia 1:12 aisina manarina tany aisy pito ilazany hoe tena fahamaizina faratapona no manarona ny firenena manamarina izany zao zavatra tantarako aminareo zao zava-misy amin'izao vaninandro ianantsika izao inona zava-misy ho ianao miverina indray le fiainana ny ainan'ny olona tao amin'ny tanàna Sodoma sy Gomora miverina indray le fiainana ny ainan'ny olona tao amin'ny tanàna Sodoma sy Gomora lasa mety amin'ny olombelona zany atao hoe lehilahy manambady lehilahy lasa mety amin'ny olombelona zany atao hoe vehivavy manambady vehivavy ary any firenekafa ary raha ohatra ka sakatsakananao tsoa amin'izany ny olona dia ho enjeny lalàna ianao ary mety higadra zany zava-misy amin'izao vaninandro dia avitsika izao lasa mety amin'ny olombelona hoe olombelona manambady biby tena fahavetavetana matsiravina ngely ny zava-misy amin'izao vaninandro zao hoe le famaizinana zay manarona ny tany manarona firenena no fotra zany rehetrarehetra zany mikasiny amin'ny Jesosy indray tsika eto no manompan'i Jesosy tsika eto no mideran'i Jesosy tsika eto no vavaka amin'i Jesosy fa any ambadibadika any tsy olona ray narona telo dimy anefitra manenina fa maro be mihitsy ny olona no mieritreritra hoe mampome be mihitsy ireo olona mpivavaka ireo hoe mandraka kehitriny ve dia mbola hivavaka amin'i Jesosy izy mandraka kehitriny ve dia mbola lompan'izany Jesosy zany izy resa toy ny anganonganom-bazaha fotsiny ny amin'i Jesosy io zao hitantsika tamin'ny herinandro ambony nisy hetsika lehibe natao teto Antananarivo teto amin'ny fiangonantsika nisy conférence de feu niarantsika tamin'ireo mpanompon'ny Andriamanitra vahiny teny amin'ny Colosium dia nisy ny fitorian'ny fehezantsara niarana tamin'ireo mpanompon'ny Andriamanitra vahiny dia hoy ny olona any amin'ny Facebook any amin'ny filazana maro samihafa any hoe dia fa maninona loatra ary ianareo no mety adalaina hoe mbola hivavaka amin'izao Jesosy zao mbola hiakina amin'izao Jesosy zao hatramin'izao ve dia mbola zany foana ny toe-tsainareo imeza ny olona zany ny olona zay manompan'i Jesosy amin'izao vaninandro zao ny ato zany dradraidra satria rakotra aizina ny tany rakotra aizina ny firenena averiko indray le Isaia 1:12 aizina manarona tany ary espito manarona firenena fa izao ny vaovao mafaly ry havana tsy tiana Andriamanitra hitoetra amin'ny aiziny intsony ity izao tontolo izao ity amen amen fa tian'Andriamanitra ho afahana amin'izany famaizinana zany ity izao tontolo izao ity amen zay mahatonga n'Andriamanitra manentana hoe mitsangana ianareo mitsangana ianareo miazavay ianareo misehoy ianareo fefa tonga fahazavanao ary le vondratr'Andriamanitra efa ao aminao amen amen no izany indrindra ry havana dia manamafy aho hoe andao hanapa-kevitra amin'izay isika fiangonana RHEFI eto Androndrakely andao hanapa-kevitra mba hamonjy andreo olona zay mbola ao anaty famaizinana hiala amin'izany famaizinana mandrakotra azy zany andao sika fiangonana RHEFI eto Androndrakely hanapa-kevitra hoe andeha hamonjy ny fanahin'ny olona mba tsy very any amin'ny fahaverezana mandrakizay andaontsika hiara-iombona amin'Andriamanitra hiara-iombon-kevitra amin'Andriamanitra hiara-iasa amin'Andriamanitra satria araka ilay nambarako teo hoe tonga ny fotoana tsy tian'Andriamanitra hitoetra
ho anaty famaizinana itsony ty zao tontolo zao ity fa tian'Andriamanitra hovojenona amin'ny fanahy. Ka raha zay fanapa-kevitr'Andriamanitra, andao tsika iombona amin'Andriamanitra, hiara asa amin'Andriamanitra ho amin'izany asa masina izany. Halleluia, halleluia, halleluia. Ino tsara inko ty teny ambarako aminareo ity a. Andriamanitra raha tapa-kevitra ny analan'ny olona hialo amin'ny famaizinana sy tapa-kevitra hoe hamonjy fanahy olona, dia tsy miasa irery izy, tsy miasa irery izy, fa isika zay efa voavonjy, isika zay efa afaka atao anatin'ilay famaizinana, zay zany tian'Andriamanitra iarana miasa ary atao fitaovana mba hanafaka ny olona zay mbola tavela ho anaty famaizinana ary mba hamonjy ny fanahy olona tsy ho very. Zany ange no antony mahatonga an'Andriamanitra avelako indray ilay Isaia 40:20 teo, hoy izy hoe mitsakana amin'izay ianareo ary miseho mihazava, mitsakana amin'izay ary mihazava. Sy ilay teny natao Jesosy Kristy Mateo 5:14, dia ho Jesosy hoe ianareo ange no farasin'ny tany, ianareo no fahazavana zao tontolo zao e, satria izao Jesosy no fahazavana ary izao Jesosy efa niraisinareo dia mitoetra ao anatinareo, no zany lasa fahazavana ianareo. Ka amin'ny alalanareo no hitomana ny olona anatin'ny aizina mba anatona le mazava. Dia zay natonga Jesosy ny teny hoe tsy mety raha ny fanaovan-jiro misy jiro mirehitra ka mbola ajanona ao ambanin'ny latabatra na ajanona ao anaty vata, fa mila miala tao mba ho aseho le mazava, mba toka ny firenena rehetra anatona le mazava, mba toka ny mpanjaka ihany koa anatona le mazava. Ka hoy iaho hoe andao tompoko anapa-kevitra tsika rehetrarehetra toka eto, hiara hiasa amin'Andriamanitra, hiara hiasa amin'Andriamanitra anafaka ny olona rehetra ao anatin'ny aizina sy hamonjy ny fanahy olona mba tsy ho very. Amen. Tantarako aminareo a fa tsy misy fomba hafa eto ambony ty tany ity atoka ny olona ho afaka amin'ny aizina, atoka ny fanahy olona ho afaka amin'ny aizina sy atoka fanahy olona ho voavonjy. Tsy misy afa-tsy ny fanapa-kevitsika hiara hiasa amin'Andriamanitra hitory ny filazantsara. Halleluia. Zany nge no natoka Jesosy melon'ny niakarany ho any an-danitra dia namora andreo mpianatra izy, namora andreo apôstôly izy, dia be dia be moa ny afatra netiny teo, fa ny ray amin'ireo afatra dia ho Jesosy zao izy izy a, za io andeha, fa ianareo kosa irajo mandeha ihany ianareo mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marka 5:20, mandeha ihana ianareo rehetra mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ilay filazantsara torianareo dia ny amiko zao Jesosy maty tondra fahotan'ny olombelona rehetra velona eto ambony tany, zao Jesosy nalevona, zao Jesosy natsangana tamin'ny maty, zao Jesosy nampiakarana ho any an-danitra. Zay no ambaranareo amin'ny olona, ary zay filazantsara zay araka tenin'ny Paoly apôstôly dia herin'Andriamanitra amonjena zay rehetra mino. Herin'Andriamanitra zany io filazantsara io, tena herin'Andriamanitra magaga, herin'Andriamanitra manafaka ny olona anatin'ny aizina, herin'Andriamanitra mahavoavotsy fanahy olona. Dia zay matoka Jesosy maniraka andreo mpianatra hoe mandehany ianareo. Dia raisy tsaratsara nge hoe raha tsy nandeha ny apôstôly
tsy nandeha ireo mpianatra nisy fanavovonjy ve teto ambony tany ny orina ve ny fiangonana tao Efesosy ny orina ve ny fiangonana tany Galaty ny orina ve ny fiangonana tany Filipi tsy ny orina ary vovonjy ve tsika teto Madagasikara tsy vovonjy fa raha vao nahazo mibaika avy amin'ny Jesosy reto apôstôly sy reto mpianatra avy hatrany dia nandery zareo dia ho baiboly ao Marka 4:20 manao hoe andoka vakitsika le teny fa izy ireo kosa dia lasaka ny toroteny eny tontolo eny araka mibaika ny tompo ary ny tompo niarisa taminy ka nanamarina teny tamin'ny famantarana izay nomba azy ry havanao zay fiainana ny ainandreo apôstôly zay zany no tian'Andriamanitra iainantsika amin'izao taonjato faraka amby 20 taona RHEFI zao mila miainga isika tompoko mila manao dingana isika anao tahaka ny ataondreo apôstôly sy ireo mpianatra andeha hitory ny filazantsara mba ho fanafana ny olona hiala amin'ny famaizinana sy ho famonjena ny fanan'ny olona ho anao zao tokahitra zao ahoana moa no antony natokanao vovonjy tahaka an'io hoe afaka atao anaty famaizinana ahoana natokanao tonga amin'izao toerana zao satria nandre olona nitory ny filazantsara taminao ianao satria nisy olona nitory ny filazantsara taminao satria nisy olona nijory vavolombelona taminao satria nisy olona manana ilay fahazavana tonga teo aminao tonga dia niala taminao lay famaizinana avy eo dia ho Jesosy efa nazy mamaim-poana ianareo ka dia mizaray mamaim-poana amen ry havana malala manarika an'ity fotoana ity zao mifantaniana tiako apetraka amintsika rehetra iza amintsika tonga eto no tena mahatsapa tena tokoa fa mila antsika Andriamanitra mba hanafaka ny olona amin'ny famaizinana sy hamonjy ny fanan'ny olona majovery iza amintsika mahatsapa ny famarinana zany azafady eo atsangano tanana misaotra ny tompo fa tsika rehetra ampidiny tananao fa ity indray ilay fantaniana manaraka iza amintsika no tapa-kevitra fa hiara-iasa amin'Andriamanitra tena tapa-kevitra andeha hiaraka niraka nandran'Andriamanitra atsika nandrany Jesosy atsika hoe andeha tory ny filazantsara atao ambony be ho an-tananao ndeo hivavako anareo aho aza-pidinina ny tanana Andriamanitra misaotra anao amin'izao fotoana izao fa misy an'ireo olona manangatana an'ireo zay tapa-kevitra ny andeha hitory ny filazantsara anambara ny filazantsara ilaza amin'ny olona fa Jesosy no tompo Jesosy no mpamonjy ary Jesosy no efa nitondra ny fahotan'ny olona teo ambony hazo fijaliana nalevina ary natsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo mivavaka aminao aho Andriamanitra fa andeha izy ireo ka dia ampiasa azy ireo tokoa ianao ahita famombiazan'ireo olon'ireo ahita vokatra lehibe ireo olona ireo ary ho tonga amin'ny alalan'izao asa izao ny fifohazam-panahy lehibe misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen teka mahafantompo isika manaraka izany hivavako anareo ianko aho satria io voasoratra io zao lay Marka 4:20 rehefa tena nandeha tokoa ireo mpianatra dia tsy nandeha rery zareo fa ny tompo voasoratra io niara ny asa tamin'izy ireo ka nanamarina ny teny tamin'ny alalany famantarana sy ny fakakana nisy teny nataon'ny tompo Jesosy tamin'izy ireo dia naokatoavin'izy ireo ny teny Jesosy dia narany Jesosy famantarana sy fakakana le teny nisy teny lotorindreo apôstôly sy ireo mpianatra nisy teny nambarandreo apôstôly sy ireo mpianatra dia no hamariny Jesosy ny teny
nambaran'ireo apôstôly sy ireo mpianatra. Andro azy zany zao tsika efa nanapa-kevitra fa andeha hitory ny filazantsara, andeha hitory vavolombelona. Hivavaka ho anareo ndray aho mba tonga anareo ho ampiasain'Andriamanitra, ka amin'ny alalanareo dia hisy olona marobe ho sitrana. Amin'ny alalan'ny tananareo hisy olona marobe andray fagagana. Amin'ny alalan'ny tena loka vavanareo hisy olona marobe ho voavonjy. Ndao hiteka mafan'Andriamanitra isika. Hitsory vavolombelona aminareo aho tatoato aho dia tena misy fahaterem-panahy be mihitsy atao anatiko hoe fotoana tsy tokony hipetrapetrahako intsony zao, na hoe inonako fotsiny hoe mpitandrina ato amin'ity fiangonana ity aho dia ampianatra na hanorevitra na hanotardalana. Tato anatiko a henoko namangy Andriamanitra fa mila miainga aho mandeha mitory ny filazantsara, mila miainga aho mandeha manambara amin'ny olona ny amin'ny mampamonjy an' Jesosy, satria efa maika dia maika Andriamanitra ny anafaka ny olona aminaty famazinana sy ny amonjy fanan'ny olona marobe. Zao mantsy amin'izao andro farany zao, amin'izao taonjato faha 20 taona rehefa telo zao, tena miasa mafy mihitsy ny devoly, miasa mafy manao izay amatorana ny olona tsy alo anatin'ilay famazinana, manao izay amatorana ny olona mba tsy voavojy ny fanahana. Zay ny antony mahatonga zava-misy ankehitriny ilay nitantarako taminareo hoe miverina amin'ilay fiainana tahaka tamin'ny andro Sodoma sy Gomora indray ny olombelona eto ambody tany ity. Nefa voalaza amin'ny Baiboly fa ilay fiainana ny ainan'ny olona tao amin'ny tanàna Sodoma sy Gomora tena tsy nahafaly an'Andriamanitra, ka natonga an'Andriamanitra nanapa-kevitra nandatsaka afo sy solofara, nandevina ny tanàna, nandevina ny mponina rehetra. Dia zany zao no hiverenan'ny olona ankehitriny, satria afatotry ny devoly hitoetra ny famazinana ny maro amin'ny olona ary afatotry ny devoly mba tsy voavonjy ny fanan'ny olona. Dia hoy aho hoe saotra Andriamanitra fa namangy ahy ianao. Dia tsy dia mandeha na indroa ny vavaka, fa tena mivavaka mihitsy ao Andriamanitra ao inty aho vonina ho amin'izany, vonina ho amin'ny fitorian'ny filazantsara, tena vonina ny andeha. Ary zany natonga ny vavaka tamin'ny tompo Andriamanitra andeha aho fa mba ome camion aho. Dia hoe atao pasteur ina camion mba hitaterako fitaovana ho ampiasaiko hitoriako filazantsara amin'ny toerana rehetra na an-tanàn-dehibe na any ambanivohitra be. Amen, amen. Tena metanetana be mihitsy ny foko tamin'izahay tany amin'ny fiangonana Markibobo, komina Manjakavaradrano, raha nankalasany fahentonany ny orenan'ny fiangonana isika dia nanao fitorian'ny filazantsara Ankalamanjana tany izahay. Dia tena netanetana mihitsy ny foko mahita an'ireo olona tena mangitaeta, tena mangitaeta ny an'olo tena ho an'i Jesosy, ny anolotra fiainana ho an'i Jesosy. Dia hoy misaotra Tompo, misaotra anao. Dia n'izay natonga mivavaka Tompo, tena mba irioko raha mba mahazo camion ho ampiasaiko amin'izany, ho ampiasaiko amin'izany, ka na an-tanàn-dehibe na any ambanivohitra vonina ho Tompo hitory filazantsara hamonjy fanahin'ny olona, hanafaka ny olona amin'ny famazinana. Dia hoy aho hoe ianareo rehetra ihany koa itiako ho tonga tahaka izany. Alleluia. Engany ka ny fanahy ao amin'ny mpitarika dia zay ihany koa ny fanahy ao aminareo. Amen, amen. Ka hivavaka ho anareo ary aho, hivavaka ho anareo aho mba araka voasoratra io. Rehefa nandeha izy ireo dia niara niasa tamin'i Jesosy, dia no amarin'i Jesosy tamin'ny alalany famantarana sy ny fakakana le teny. Atsakany tahaka izao ny tananao hivavaka ho anao aho. Andriamanitra,
hitanao reo olona ireo izay mangetaeta ny andeha ihany koa hitory ny filazantsara anambara fa ianao Jesosy no mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Vavaka aminao aho rehefa mitoriteny reo olona ireo dia isy herinao hiasa amin'ilay teny hotoriana, isy herinao hivoaka avy ao mivavana ka ahasitrana olona marary, afaka andre olona izay voafatotra ao anatin'ny aizina, isy hery hivoaka amin'ny alalan'ny teny aloka vavan'izy ireo ka ho voavotsy ny fanan'ny olona izay mandreny ny fitoriana filazantsara ataon'ireo olona ireo. Iny tana mitsangan'Andriamanitra raiso ary ho tonga-tanana misy herin'Andriamanitra manasitrana ny marary, misy herin'Andriamanitra mahafaka ny olona voafatotra, misy herin'Andriamanitra mitondra fahagagana. Ho ataonao zany Andriamanitra, ho ataonao amin'ity fiangonana ity zany, ka dia misaotra Tompo, misaotra. Halleluia, amen. Taontsika teka mafan'Andriamanitra, ndao militeka mafiany reo mpitaritra fiderana angatana ambandroso avy hatrany. Dia zao zany no ataontsika. Efa nanangatanantsika teo nanolotra fiainantsika ho an'ny Tompo, ary efa nivavako anareo aho mba omba ny Tompo tahaka andreo apôstôly ianareo. Dia andaontsika hivavaka indray andohalika, tena andohalika hivavaka. Dia zavatra roa zany no ataontsika anatin'ilay fotoana mandohalika mivavaka. Voalohany indrindra, fanamafisantsika hoe Tompo, inty ao irao ao, inty ao tena vonona ho amin'ny fitoriana filazantsara. Zay zany ny anankiray voalohany. Fa ny anankiray faharoa, hivavaka isika hifona ho an'ny vahoaka malagasy rehetra manerana Madagasikara. Satria hatramin'izao aloha dia mbola eto Madagasikara isika. Dika ilay vavaka fifonana ataontsika ho an'ny malagasy rehetra manerana Madagasikara dia izao. Raha ho any atsimo anao toriteny dia ho any amin'ilay olona efa namindran'Andriamanitra fo. Dia avy hatrany vao mahita ny fahazavana entinao izy dia hialona teny maizina. Avy hatrany raha vao mandre filazantsara izay toloinao izy tonga dia hovijen'Andriamanitra fanamy. Raha ho any avaratra ianao dia hitovy tahaka izany, raha ho any atsinana ianao dia mitovy tahaka izany, raha ho any andrefana ianao hitovy tahaka izany. Amen. Isy olona marobe any voavonjy amin'ny alalantsika. Halleluia. Hira anankiray no hiarantsika manao, aoriana izay hira izay tonga dia hiaraka andohalika hivavakantsika rehetra.
Dorto mandeha doalika isika. Doalika isika. Aokana mafy ny falorano tenanao ho an'Andriamanitra ianao. Fa ianao dia andeha hitory ny filazantsara tokoa. Andeha hitory ny filazantsara. Ary manana finoana fa tahaka ny ombany andreo apôstôly sy ireo mpianatra no ombany Jesosy anao. Efa nivavaka ho anao aho, iny tananao iny iserin'Andriamanitra hiasa anasitrana sy anafaka. Vavanao ivoan'ny herin'Andriamanitra ka manaisitra ny olona hialo anaty famaizinana sady mamonjy ny fanahin'ny olona. Tena vavaka be mihitsy no iarahantsika manao amin'izao fotoana izao. Samy mivavaka arak'izay fanetanako izay isika. Le faloran-tena aloha no iarahantsika manao a. Tena mivavarak' izany isika ho anareo mpidera. Tsy mpidera fotsiny fa sandrato ny feo. Tena mivavaha. Tena mivavaha. Mivavahantsika rehetra. Mivavahantsika rehetra. Lay etaetanao asehoy fa tena hitady an'Andriamanitra ianao. Hiara hiasa aminy hanompo azy. Okey, vavaka isika tompoko. Satria ny antso antsika Andriamanitra dia efa namaly isika. Dia mafisy izay fanekenao ho amin'ny fanompona an'Andriamanitra izay ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Hanafaka ny olona hiala amin'ny famaizinana ary hamonjy fanahin'ny olona marobe. Indrindrindrindra eto amin'ny firenena misy antsika izao. Asandrato tananao mpivavahana. Aseho mihitsy le etaetanao mirehatra fa vonina ianao andeha. Vonina ianao ny andeha. Samy mivavaka arak'izany isika rehetra tompoko. Toy izy mivavaka tompoko. Toy izy mivavaka. Hitan'Andriamanitra ianao mandoalika sy manotena ho azy fa andeha hitory ny filazantsara. Ary alina finoana fa amin'ny alalanao dia ho voavontsy tokoa ny olona. Hialo anaty famaizinana izy. Amin'ny alalan'ny fametranao tanana dia ho sitrana ny marary. Ary izy fakakana be hitranga. Samy mivavaka arak'izany tsika rehetra tompoko. Dia mitohy ihany le vavaka hifona ho an'ny mponina rehetra eto Madagasikara isika. Hifona ho azy ireny isika. Ka hialo anaty famaizinana izy rehefa iseho hitory ny filazantsara aminy isika. Hifona ho an'ny mponina rehetra eto Madagasikara isika. Ka rehefa mandeha ianao dia amin'ny alalanao ho vonjena izy ireny. Ho vonjena izy ireny.
samy mivavaka izy, samy mivavaka izy. Samy mivavaka izy. Andriamanitro ndreto izahay miaraka aminao fifonana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra eto amin'ity firenena misy anay ity. Amangy azy reny ianao Andriamanitra, ka amin'ny fotoana izay andrelesa filazantsara avy amin'ny vavanay dia hovonjena ny fanahany ary ho afaka hiala ao anatin'ny famaizinana izy reny. Misaotra Andriamanitra, misaotra, misaotra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Samy maka toerantsika rehetra. Hitsakantsika dia anao hira anankiray mpifaliana satria ny finoantsika Andriamanitra toroantsika ho amin'ny fombiazana nda ho azy.
de manube fiadanana hoany Jehovah Shalom. Zay rehetra ilainay dia ao aminao tompo. Zay rehetra ilaiko dia ao aminao, ao aminao ao aminao Zay rehetra ilaiko dia ao aminao, ao aminao ao aminao Zay rehetra ilaiko dia ao aminao. Zay rehetra ilaiko dia ao aminao, ao aminao ao aminao Zay rehetra ilaiko dia ao aminao, ao aminao ao aminao C'est social, ianao dia ampianay. C'est social, c'est social, c'est social. Ianao dia ampianay, ianao dia C'est social, ianao dia ho ampianay. C'est social, c'est social, c'est social. Ianao dia ampianay, ianao dia ampianay. C'est social, c'est social, c'est social. Ianao dia ampianay, ianao dia ampianay. Halleluja. Ampiantsika Jesosy sady zany ve? Tia tanana mafy be ho an'i Jesosy Samiary mankatoeransika to. Ny filazana amin'ny 10 ora indray ny fotoanantsika manaraka. Tiako be nareo raha amonjy ny fotoana amin'ny 10 ora. Satria fantatra fa misy zavatra hafa tian'Andriamanitra ho ambara amintsika. Ary tsika mila miaino ny feon'Andriamanitra foana ary mila mazoto amin'izany. Dia amin'ny 2 ora ihany koa mbola amitoy ny fotoanantsika eto. Hivavaka amarana fotoana ary isika tompoko. Andriamanitra misaotra fa vita soamatsara ny fampompivavahana izay nitondranao anay tamin'ity androany hariva ity, tamin'ity androany maraina ity. Ko ankehitriny mametraka ny fiainanay sy izao azy zao eo tananao zahay. Arak'ilay afatra nampitondrainao teo dia indreto izahay hiara hiasa aminao tokoa Andriamanitra, hanafaka ny olona hiala ao anaty famaizina sy hamonjy ny fanahin'ny olona. Momba anay ianao ka dia misaotra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsy mbola miesika aloha tsika tompoko.